faly miarabantsika rehetra ao anatin'izao fandarana manokana hitondrana fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Hanatanteraka izany isika ka hatomboka amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Jehovah Andriamanitra masina sy tsara indrindra an-danitro, manato-pisaorana aminao izahay ankehitriny noho ny fikarakaranao anay dia ny hanomezanao anay famporisihana amin'ny teninao hivelona araky ny sitraponao. Raha handray ny fampaherezana izahay dia aoka ny fanahinao masina hametraka izany aty am-ponay, fatononona sy angatana amin'ny anaran-tsoin Jesosy Kristy izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hakana fampaherezana androany dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7:20 ary ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 no vakiantsika. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka nome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Ary io koa izy tamiko soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra. Miresaka indrindra lay fiaonana ataon'i Jesosy sy ny voavonjy ity resaka ity izay anaovana izany fifaliana sy firavoravona any an-danitra izany. Alohan'ny niaonan'ny Jesosy Kristy amin'ny olomonjena ilay antsoina hoe vadiny dia nisy zavatra nampanaovina azy, dia araky ny andininy 9 nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Izany hoy izy dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Zany hoe reto olona masina ireto dia tsy masina noho ny zavatra hafa, fa masina noho ny nanekeny ny rano Kristy izay nanadio azy, ary izany fanadiovana nentin'ny rano Kristy izany no raisina tamin'i Jesosy izany izany no aseho eto ho fitafiana izay nitafiny. Fitafiana rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka. Mpamary toetra anankitelo mihitsy no iresahana azy hoe madinika, rongony fotsy madinika, madio, mangatsakatsaka. Zany hoe tena lafo vidy mihitsy ny fahasoavan'i Jesosy izay nahazahoantsika famonjena, tena sarobidy izany rano Kristy izany. Io no raisitsika ka no tafitsika, ary izay no maha-olo-masina atsika. Ary dia isan'ny mahazo fahasambarana izay nantsoina sy nanaiky izany. Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Ahoana ary no fandraisana izany? Andao jerentsika ny tokony andraisana izany fitafiana izany. Ny bokin'ny Romanina toko 4:12, Romanina toko 7:12 no vakiantsika manomboka amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 4:12 no amariparitanin'i Paoly io karazana fitafiana izay tafitsika io. Romanina toko 7:12, 1:12 ka hatramin'ny 4:12. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazantsika amin'ny fahatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninotsika, ary efa ho lasa ny andro ka efa mbiakaiky kokoa ny andro
koa dia aoka ary itsika ny asany maizina ka hitafitsika ny fiadiny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejoejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo hahatanteraka ny volany. Ny fampakaram-bady dia misy zavatra efatra misongadina mampiavaka ny fampakaram-bady amin'ny zavatra amin'ny lanonana hafa rehetra. Ny fampakaram-bady dia miavaka amin'reto zavatra anankiefatra reto. Voalohany ny fitafiana izay ho resantsika misimisy kokoa ny amin'ny anio. Ny faharoa ny hanina, ny sakafo. Ny fahatelo dia ny zava-maneno sy ny hira ao anatiny. Ny fahaefatra dia ny fitaterana sy ny famondrana, de io manamarika. De ny fitaterana moa hitantsika tsara reny cortège amin'ny mariage reny izay manamarika. Fa nde ho jerentsika ny amin'ny fitafiana. Hoy izy araka ny andininy 7:12 fa hitafio Jesosy Kristy Tompontsika. Jesosy mihitsiny izany no tiana ho fitafy ananantsika tsiraray avy. Ny fiainan' Jesosy mihitsy no tiana hisalorany tsiraray avy. Ny fiainan' Jesosy no fiainako, ny fisotron' Jesosy no fisotroko, ny fomba fiainany no fomba fiainako. Izany no tiany Jesosy. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo. Reto no endrikendrim-piainana zay tokony hialana, satria fatatsika fa ankehitriny zao dia ora tokony hifoazana. Araka ny 1:12 manondro ora ny apôstôly Paoly fa tsy andro tsony, ora. Zany hoe efa anatin'le andro dia misy ny ora, dia ora tokony hifoazatsika. Zany hoe tokony ho tsy andry eo amin'ny fiainana arak'izao tontolo zao tsontsika, tsy eo am-pandriana itsony, tsy eo amin'ny zavatry ny tany no andrin'ny foamam-panahintsika, fa efa dodina handray an' Jesosy sy ny fanjakan'ny lanitra ary ny fiaviany isika. Izao no ora tokony hifoazana. Fotoana sarobidy izao, minitra, segondra ho amin'ny fitsenanan'i Jesosy izao fotoana izao. Ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninona. Akaiky, miatombotra, miatombotra mamonjy ny farany ny fotoana noho ny tamin'ny andro vao ninona. Raha tamin'ny taona 2000, tamin'ny taona 320 ianao no nandray ny filazantsara, de efa 420 izao, ary efa akaiky raha ny taona 420 fotsiny resahana, de efa akaiky ny faran'ny taona, kanefa tsy ny faran'ny taona no efa akaiky, fa ny fiavian'ny mpamonjy mihitsiny no tena akaiky. Noho izany dia mila haritsika ny asan'ny maizina araka ny 12. Arina ny asan'ny maizina, ny fitiavana voninahitra, ny avinavi-panahy, reo tsy firehana, reo fieremana, reo zavatra mamatotra ny fahazarana, reo zavatra ankamamina zay tsy an'Andriamanitra, zay tokony hongotana sy ho levina eo amin'ny fiainantsika, dia tokony esorina izany. Hoy izy ny 7:13 hoe aoka ary isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro. Fitondra tena tsara no tiany Jesosy ho hita eo amiko. Tsy mandeha mitanjaka, tsy mandeha mianjaanja, fa mandeha mitafy an' Jesosy Kristy araka ny 7:12. Reto misy ampahatoetra
zay tsy tokony ho hita eo amiko sy aminao intsony. Ny filalaovan-dratsy betsaka ny fotoana lany amin'ny lalao ankehitriny, na lalao amin'ny alalan'ny écran zany, na lalao any amin'ny kianja mivantana izany. Mila fotoana bebe kokoa ny fiomanana ara-panahy any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa raha reny filalaovan-dratsy ireny no mibahana de manjary very lay fiainana mandrakizay. Ny fahamamona, ny fisotroana zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ny tiana resahana, aoka re tsy idiran'izany fisotro tsy araka an'Andriamanitra izany ntsony eo amin'ny vavantsika, ary aoka tsy hitehaka amin'ny molotritsika intsony reny fisotro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny eritreritra izany, na amin'ny alalan'ny teknôlôjia izany sy ny karazany. Aoka ialantsika, ary somary tifitra sy mahery vaika kokoa aza ny tenin' Jesosy hoe tsy zay mandry miaraka amin'ny vehivavy ihany anie natao hoe mijangajangy, fa na ny saina mitopy maniry filana koa ara de efa voafary Jesosy hoe fijangajangana, ny fijejojejoana, zany hoe fandanimpona eo amin'ny fiainana ara-nofo miohatra amin'ny filana fototra ho amin'ny fiveloman'ny fiainana maha-kristianina. Fijejojejoana, fampisongadana, fampisongadinana ny tena miohatra amin'ny hafa, tsy amin'ny fifandirana. Ao de variana amin'ny ady hevitra ara-potikevitra ny olona, aza variana amin'ny fotikevitra tsy mitovy, aza ireny no maharevo antsika ny manaraka ny fialonana. Reny dia tian'Andriamanitra hientaka amintsika, tian'Andriamanitra olombonjena isika, koa tian'Andriamanitra tsika hitafy an Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, ary aza miany any nofo hahatanteraka ny filany. Raha ity afatra avy amin'ny apôstôly Paoly ity zany no jerentsika, dia tiany mihitsy ntsika hitafy an Jesosy, ka ny fiheverana araka ny nofo, ny fiompanana ho am'izao tontolo zao sy ny eo aminy de tokony ilaozantsika. Aza miany amin'ny nofo hahatanteraka ny filany, dia amin'ny alalan'io fiahiana io manko de manjary lasa mierika ianao, lanjary lasa mitodika amin'ny zavatry ny tany ianao, ary de manafatra izy manao hoe aza miany amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Mame torohevitra sarobidy ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana atsika, ho hahatonga atsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsotra ny teny avy amin'ny apôstôly Paoly, fa hitafio Jesosy Kristy, atao fiainana ny aminy, atao rano fisotro ny aminy, atao fitafiana mahafinaritra anao ny fiainana kristianina. Aoka tsy izay tianao atao tsony no ataonao, fa aoka ny fiainan'ny Kristy no fiainanao. Mamy sy sarobidy izany tenin'Andriamanitra izany. Hoy ny Apokalipsy arak'ilay teny terim-piandohana manao hoe sambatra zay nantsona ho amin'ny fanasan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Sambatra ankehitriny de te hanovy zany fahasambarana avy amin'ny Jesosy izany isika. Andao tsika hanao asa mariny, andao tsika hitafy ny fitafiana fotsy, de ny fiainana masin' Jesosy Kristy ombany asa ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Ny tompony hitahanao sy karakaranao manokana, ka hatonga anao hifo hanary ny asa maizina, ary hitafy ny fitafian'ny mazava sy fitafiana avy amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Mivavaka isika. Ry tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitro, Andriamanitry ny fahasoavana, Andriamanitry ny famonjenanay, misaotra anao izay no ny tombo-piainana zay omenao anay, indrindra ny fiantsonao anay
ho vonina ho amin'ny fitsenananao eny amin'ny raha olanitra izay iantsonanay hiditra ao amin'ny fanasan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Jesosy io fantatray fa tianay ianao ary izany fitiavanao izany dia mandrisika anay handao ny fiainana ara-nofo izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao velively, ao ny fijangajangana, ao ny fahamamona, ao ny filalaovan-dratsy, ao ny fijejojejoana sy ny zavatra maro samihafa izay voambaran'ny teninao fa tsy araky ny sitraponao. Tompo malalo, aoka izay vonina anova famindra fa hanaiky hiara-dalana aminao. Aoka izay hanaiky hanary ny fitafianay izay eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa hitafy ny fiadinao izay mazava dia ianao zany Jesosy Kristy. Aoka tompo malalo ho fifaliana ho anay izany fiarahana aminao izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaratsoanao zany Jesosy io. Amen. Amen.